Raha ny tontolon'ny fifandraisan-davitra kosa no resahana mpiasa miisa 530 avy eo amin'ny orinasa Blue Line izay orinasa tsy miankina amin'ny sahana izay fifandraisan-davitra izay no notolorana medaly sy mari-pakasitrahana nandritra ny fifampiarabana tratry ny taona izay nitanterahana izy ireo. Nandritra ny fifampiarabana tratry ny taona izay nitanterahana ireo avy amin'ny orinasa Blue Line dia anisany fahalorana medaly sy mari-pakasitrahana ho ireo mpiasa mendrika sy naharitra ela indrindra tao amin'ny orinasa. 7 taona izany indrindra tamin'izany. 7 taona kosa ny zokony indrindra sady efa andeha hisotro ronono. Maro ny vokatra azo nandritra ny 17 taona nisian'ny orinasa izay ary tsy mitsahatra miezaka manome fahafa-po ireo mpanjifa. Raha ny vokatra zany aloha azo lazaina hoe tsara satria maromaro ihany ny produit ny vokatra izay vaovao tao aminay efa hitanareo eny amin'ny Ny taona 7 no nanomboka nisokatra ny orinasa Blue Line izay tsy mitsahatra manome fahafa-po ireo mpanjifa. Araka ny hita ihany koa dia miakatra hatrany ny filan'ireo mpanjifa. Amin'izao fotoana izao dia efa misy ny tolotra vaovao arosin'izy ireo an'ireo mpanjifa dia ny Evolution izay dekodera iray izay ahazoana ny fandaharana amin'ny televiziona eto an-toerana sy any ivelany ary ahazoana mampiasa connexion internet amin'ny alalan'ny vata fahitalavitra.